Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Iroso amin'ny fitokonana faobe ny mpikambana ao anatin'ny sendika ny mpirakitra raha manerana ny nosy. Nanatevy-darana azy ireo ihany koa ny fivondronam-ben'ny sendika ny mpiasam-panjakana malagasy. Nidina an-dalambe ny mpianatra avy any amin'ny faritra teny Ankatso voalohany io maraina io. Mifanenjana amin'ny fizarana ny trano ny mpianatra sy ny tompon'andraikitra. Ahitana fanaparam-pahefana avokoa ny ankamaroan'ny sehatra rehetra amin'izao fotoana izao, manomboka any amin'ny praimona ka hatrany amin'ny mpitondra fanjakana. Ny ohatra avy any ambony ihany no arahan'ny aty ambany. Ho tanterahana ny 7 hatramin'ny 1 oktobra ho avy izao any 10 pointy ny andiany voalohany amin'ny fiandinan'ny tompo-dakan'i Madagasikara amin'ny lalao golf. Sokajy maro isaky ny kluba maro no hifaninana amin'izany. Vaovao iraisampirenena any Frantsa, vehivavy telo no voasambotra omaly alina voaroroy tamin'ny raharaha bonbonne de gaz tany anaty fiara tao à Notre-Dame. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Tonga soa tamin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatiques, électroménagers, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa stand aofa atsony laharana 033 37 968 88. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. Tena milay raha misy toerana anoratako izay tiako rehetra. Message kely ho an'ny olo tiako, na hafatra kely ho anahy, toerana mba hifampizarana na koa mba hifalifaliana miaraka amin'ny akamo, toerana manaraka foana anaty finday orange. Mila mampiasa Facebook tsy manana iay ahafahako mikomanty, milike, michat nefa tsy mandovo. Raha anao Facebook maimaim-pony ianao dia tsy indroy ny hoe anohy. Raha vao mipositra izany famantarana ity ao ny findainao. Hipoitra eo amin'ny faritra volomparasy ny famantarana fa manao Facebook maimaim-pony ianao. Dia izay Facebook Flex ahafahanao misafidy manao Facebook maimaim-pony na tsy Facebook maimaim-pony miaraka amin'ny Facebook Flex. Mahasana ny tontolo piainanao Orange. Ho fankalazana ny fahadimapolo taona ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny tsy fahaizana taratasy, ny vehivavy malagasy miara-miainga dia manomana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny tena mirary ho an'ireo ray aman-dreny sy mpianatra. Mampirisika ihany koa ho an'ireo te hianatra hamaky teny sy hanoratra mba hanatona ny foibe fa hisy mpampiofana afaka handray azy. Manatona ny foibe vehivavy malagasy miara-miainga eto Ankerana Kadindramamy ny alakamisy 8, ny zoma 5 sy ny sabotsy 10 septambra ho avy izao. Antsoina laharana tarbe 034 96 833 94 raha mila fanazavana fanampiny. Izay manory lalana mahitsy mamindra aina. Ça y est, j'ai eu mon bac. J'ai fait la fête, mais il est temps pour moi
moi de penser à mon avenir. En comparant les établissements de formation, je choisis une école sérieuse qui garantit l'épanouissement que je recherche. Vous aussi, faites comme moi, faites le bon choix. Concours 19 et 20 septembre. ISCAM, allez là où vont les élites. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Hey, mahalinanao ity bijouterie vidy volamena tonga avy malaky ao galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro a galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe apeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovaon'ny Kolo TV hatramin'ny farany ety ampiandohana dia tsidika aminao fa manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Fahalohany andraisantsika ny vahiny dia iroso amin'ny fitokonana faobe ny mpikambana ao amin'ny syndicat-ny Prakitra Ra manerana ny nosy ny fitakiana ny tombontsono antony fitokonana nanatevidarana azy ireo ihany koa ireo olo syndicat mivondrona ho amin'ny mpiasa-panjakana malagasy fianatediny Mioramanitra. Mbola tsy nazona valiny avy amin'ny mpitondra hatreto ny fangatana nataon'ny Prakitra Ra tamin'ny alalan'ny syndicat nasionaly. Izany no antony tsy maintsy rosoana amin'ny fitokonana faobe manerana ny nosy. Araka ny fitakiana natao, angatan'izy ireo ny fametrahana maro karama vaovao. Ny fampiakarana ireo tambikarama fototra ary ny fampiarana ny fandraisan'ny fitondrana an-tanana ireo sara-pitsambony ho an'ny mpiasa-panjakana rehetra. Tsy hisy ny service minimum mandritra ny fitokonana faobe araka ny fanazavana. Ary tsy maintsy miverina amin'ny tokony izahay. Zay zany ny zavatra sura, efa tsy maintsy miverina mitokona izahay azahoana an'io fitakiana io. Tsy mametraka service minimum zany mihitsy zay rehefa miroso amin'ny grevy hatramin'izay. Zay tsy mba manao service minimum. Ary zay no mahatonga anay manome laps de temps any fitondrana mba handinika an'ilay izy. Ka rehefa tsy mahadinika anatin'ny fepotona omenay iny izy, zay tsy manome an'izany service minimum zany. Ary eran'ny Madagasikara ny grevy ataonay fa tsy hoe eto Antananarivo rery na any Atsiranana rery fa ny grefie eran'ny Madagasikara rehefa voatonony io daty hijanonanay hitsaharanay tsy hiasanay io hanaovanay fitokonana io dia mitokona daholo izay menakavy. Fitakiana ny tombontsoa tokony ho azy ireo no antony fitokonana. Ny tovin'ny Prakitra Ra amin'ny mpiasa-panjakana rehetra no takiana araka ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny syndicat-ny Prakitra Ra. Zahay re tompoko raha mitokona dia satria nona ny kibonay. Ny hoenty manana amin'ny zahay misotro ronoana dia tsy aradrariny mihitsy. Ary nona ngamba fa ny fonctionnaire rehetrarehetra mety miomboka-hevitra aminay amin'izay zavatra izay. Ka io tombotsoana io raha takianay tsy sanatria akory. Hoe zahay andeha hanokatra sehatrady ho amin'ny mpitsara na hanokatra sehatrady ho amin'ny ministera fa kosa ny fitondram-panjakana sy izay tompon'andraikitra voakasika izany no tokony ho tonga saina hamahany olana io satria raha eritreretina izy io manina moa izy io no napetraka ara-taratasy efa hatramin'izay satria anatin'ny régime particulier dikan'izay zany zavatra azo atao tsara izy io natao voasoratra sy voasony. Tonga nanatevindarana ny Prakitra Ra ihany koa androany mpikambana ao anatin'ny fivondronam-be ny syndicat-ny mpiasa-panjakana malagasy. Fiara-mientana ho an'ny tombontsoany rehetra no antony ary firaisan-kina eo amin'ny samy mpiasa-panjakana. Araka itolontsika manomboka eto, ninona idona na ino piatra dia
ifanomtanana isika ifampitantana iara-amindra iaraka iatsoroka ny adidy zay ho an'ny mpiasa-panjakana sy ny asa-panjakana ary tadio fa tsy isika reto ihany no isitraka an'izay zavatra hitolomantsika fa reo taranaka mandimby atsika rehetrarehetra any orinana ka dia mahakahery atsika mazotoa ary dia manome toko fa hiaraka isika manakavy. Ankilany mbola manohy ny fitakiana ihany koa ny mpanjarahany fonja fampiarana ny lalàna sy ny satan'ny fe azy ireo no ivy ny fitakiana. Ary amin'izao zany zay dia mitaky ny fampiarana ny andinin-dalàna rehetra ao anatin'le 95 zay matimatesanay tamin'izany fotoana izany ka zay mino fa tahaka ny mbola fitakiany mpiasan'ny mpanjakana manerana Madagasikara koa hoe fitakiana ny zavatra rehetrarehetra voasoratra ao anatin'ny statuan'ny fonctionnaire. Dia ny anay ihany koa dia fitakiana ny zavatra voasoratra rehetrarehetra ao anatin'ny statuanay. Ary eto zay dia mandefa tsindry-peo kely ho an'ny ao amin'ny finance zay manakana ny fiakaran'ny mpandrarany fonja any amin'ny corps supérieur zay tokony andehanany satria sarotra be raha ohatra ka hoe olona efa manana chevalier de l'ordre national ny andeha ho ataonao miazakazaka any amin'ny école sana amin'izany zany zavatra zany tena tsy ekena. Manao sesilana araka izany ny fitakiana ataon'ny mpiasa-panjakana amin'izao fotoana izao. Sendika misa 740 no efa mivondrona hanao fitakiana faobe araka ny fanadidinana atao ka tafiditra anatin'izany ny mpanjarany fonja, ny praikitra rahatra amin'ny mpampianatra pikaroka ihany koa. Hatreto aloha tsy mbola nahazo valy ny fitakiana rehetra efa natao. Tsy aivina fa ny fitakiana tahaka izao dia vokatry ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitondra manoloana ny asan'ny mpiasa-panjakana. Ny diploma mitovy, ny ora iasana mitovy, fa ny marikarama sy ny tombontsoa mitovy arakaraka ny ministera iasana. Izay no antony hitakindreo mpiasa-panjakana ireo ny grille indiciaire unique. Fitakiana izay tsy fantatra hatreto na hivaly na tsia. Hatreto aloha ny mamono afo fisaky ny misy mirehatra no ataon'ny mpitondra fa tsy mitondra vahaolana maharitra ho an'ny mpiasa-panjakana ahafahana izy ireo mivelatra amin'ny asa izay ataony. Ahitana fanaparam-pahefana avokoa ny ankamaroan'ny sehatra rehetra amin'izao fotoana izao manomboka any amin'ny praimony izany ka hatrany amin'ny mpitondra fanjakana. Ny ohatra avy any ambony ihany no arahan'ireo vahoaka madinika araka ny fanadadinana ataon'ny miora-mandratra. Ireny ny zava-miseho any anatin'ny fiara fitateram-bahoaka manapatra ny fahefany ny mpanampin'ny mpamily noho ny resaka vola madinika. Raha zo ino trangio izay manana fahefana na kely aiza izany dia mihevitra ny tena no ambonin'ny olon-kafa. Ary izay teneny dia marina avokoa, tsy mila valiana, tsy mila fanazavana. Tsy ny eny anivon'ny fiarahamonina ihany no ahitana izany fanapara-pahefana zany ihany koa eny anivon'ny fitondrana fohy be toy ny trangany seho teny Nosy-Patrana. Tsy mila fanazavana, tsy mila mampiseho taratasy ara-dalàna, avy hatrany dia miditra kery maka fiara. Izany ve no ohatra asehon'ny vahoaka malagasy? Izany ve ny fanabeazana omena amin'ny vahoaka malagasy? Efa tsy misy intsony fifanazana eo amin'ny samy mpiara-belona. Avy any ambony hatrany ny ohatra manoloana ny toe-javatra tahaka izany araka ny fanazavan'ny mpanao politika iray. Voalohany aloha dia ny ohatra tsara dia avy any ambony araka ilay fitenitsika amin'ny teny frantsay hoe l'exemple doit venir d'en haut. Matoa misy ny lazaintsika fa fanaperam-pahefana amin'izay manam-pahefana farany kely indrindra ty fotsiny dia satria izay taratry ny fanaperam-pahefana any ambony ihany. Ary matoa misy ny fanaperam-pahefana
zay mariako eto ampandalovana fa zay ny antony mampanohitra zay fanapera-pahefana zay a de satria mbola tsy ao anatin'ny tanytandalantsika tsy ampy kosa ny fahalalana ny lalàna ka mahatonga ny fanapara-pahefana irongatra amin'izao fotoana izao ana mihitsiny no tsy fantatry ny tsirairay ary na ny lehibiana fokotany na ny anivon'ny mpitarika ny atao hoe association na ONG indrindra ny resaka momba ny tany sy ny fananantany na eto tanàn-dehibe zany na ny amin'ny amorontsiraka dia be da be no tsy mafy an'le izy dia samy manao ny daniny kibony satria malala kely olona ria miaramila manana dadato ministra zanaky ny ary amin'ny présidence zavatra ohatran'izany no lasa mifehy fiarahamonina malagasy fa tsy ilay tena fahalalana ka manana anjara lehibe mampafantatra an'izany na ny fiarahamonim-pirenena na ny antoko politika fa indrindra ny eo amin'ny fitondrana misy ihany anefa ny vahaolana manoloana ny tranga tahaka izao vahaolana amin'izany ny fanarenana ny fanabeazana fototra eo ihany koa ny fametrahana ny dinam-piarahamonina izay nampirindra ny fiarahamonina malagasy fahiny samy tompona andraikitra avokoa ny tsirairay manomboka amin'ny olo-pirenena tsotra ka hatramin'ny mpitondra fanjakana ary reto farany no tokony ampiseho fa tsy misy olona ambony lalàna na olo-tsotra izy na mpiasam-panjakana hatreto aloha fanapara-pahefana sy fanaovana didiko lehibe no hitan'ny be sy ny maro izy fiovana makany amin'ny fandrosoana azo antenaina ve amin'ireo mpitondra ireo lasa toe-tsaina raiky tapisaka eto amintsika ny kolokolo miainga avy any amin'ny manomeza kely avy eo mametraka betsaka ary mifara any amin'ny tsy maintsy mametraka betsaka ohatra avy any ambony ihany moa ny mahatonga izany fanadadiny ny Mikael Ramalolahy eny anarabe na anaty birao isan-tsokajiny hita be sy ny maro ny fanaovana kolikoly manatanteraka asa-panjakana nefa mpanjifa akana vola tsy tokony ho alohany tsy ho foana ny kolikoly raha mbola misy ny mpanome sy mpandray tsy ho foana ihany koa izany raha tsy afaka ao an-tsain'ny mpiasam-panjakana isan-tsokajiny toe-tsaina raiky tapisaka amin'ny malagasy izany raha ny fanazavan'ny olo-tsotra sarotra miady amin'ilay toe-tsaina hoe mba mameza kely sarotra be zany nefa hoe anovan'izay resaka izay tsony satria efa raiky tapisaka le ao amin'le toe-tsaina mihitsy zany le resaka kolikoly dia ohatrany hoe ny anavoan'le sain'le olona mihitsy zany sy amin'le fomba ohatr'izay efa sarotra be mihitsy raha amin'izao fiainana sarotra zao zany satria le izy efa ohatrany hoe efa mandeha ho azy efa hatramin'izay dia sarotra namerina amin'ny toe-tsain'le olona sy anadio an'le izy azonao satria le fiainana koa me sarotra ny vahoaka hitanao ihany mafy ny fiainana dia tsy sarotra be mihitsy namerina an'izay zavatra zay raha amiko aloha raha amin'izao situation antsika zao raha nita aloha manao kolikoly eo masom-bahoaka ny akamaroan'ny mpiasam-panjakana rehefa goragora ny fanjakana sy ny fanajana ny lalàna avy any ambony dia manao izany ireo mpiasam-panjakana aty ambany any ka lasa tafiditra ao anatin'ny toe-tsain'izy ireo izany tsy mandray vola tsy manao fombafomba hoe hitaky vola zany fa dia asako ataoko ankitsim-po raha hitako fa io asako tsy mahavelonahy mifindra mitady asa hafako fa tsy ny vahoaka no potehina ny fakana vola etseroa io ohatran'izay tsy mpitandro filaminana rera nefa raha fa olona nomena ndraikitra eto amin'ity Madagasikara antsika aty dia izay ny azy ny eritreriny satria io zany no eretseretindreo fa orinasan'ny raindreo tsy renindreo zany dia raha volam-bahoaka io zany orinasandreo araky ny eritreriny misy ny sampandraraha miady amin'ny kolikoly saingy tsy misy fiovana izany indrindra amin'ny fiainana andavanandro betsaka ihany koa ireo lalàna nolaliana anamafisana ny fahefan'ny bianco sy hanomezana fahaleovantena andrasany vokatra izany fiovana izany hatreto aloha mila fanovana toe-tsaina entitra avy amin'ny mpiasam-panjakana tsy hakanavaka ny ady amin'ny kolikoly manampy azy ny fanabeazana ahafahana mamongitra izany amin'ny ailavitrezaka araky ny fanambaran-teny am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy zany fa général Ratovo Benjamin Arthur taleparitry ny Bianco Antananarivo miarabanao tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao généraly miarabantsika rehetra miaraba ampanaraka ny fandarana ihany fantanina voalohany apetrako aminao tafiditra anatin'ny fiainana andavanandro ny malagasy amintsika amin'ny teny izao ny resaka kolikoly nefa nareo amin'ny Bianco miady amin'izay resaka kolikoly zay inona ny tena olana amin'ny fiativana amin'ny kolikoly io amintsika amin'ny teny izao misaotra amin'ny fanontaniana araky ny fahatsapan'ny olona azy ny
fainotsika azy ny an-dalambeny dia ohatran'ny hoe fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy tokoa ny kolikoly. Nefa miaraka amin'izay dia betsaka ihany koa ireo ezaka efa natao. Ka manontany ianao inona ny olana? Ny ezaka dia misy ny ezaka efa mandeha ary ny olana tsy dia hoe inona ny olana amin'ny fanatanterana ny ady amin'ny kolikoly fa ny amin'ny ilay fandika an-dalàna kolikoly na ilay fanaovana kolikoly izay efa somary latsapaka any anatin'ny fiarahamonina. Za tsy teny hoe kolotsaina satria raha tena mamalagasy ny malagasy tsy kolotsaina malagasy velively zany fanaovana kolikoly zany fa noho ny zava-misy ny ainana tatoato dia lasa mahazo vahana ilay fanaovana fandika an-dalàna kolikoly. Ka izay mahazo vahana zay no olana ary izay fahazahoany vahana zay no mila vahaolana maharitra ary mila vahaolana andraisan'ny rehetra anjara izay tsika vao aomby ary izay tsika vao azo vokatra tsara sy maharitra amin'ity fanatanterahana ny ady amin'ny kolikoly ity. Inona ary izay vahaolana hoe maharitra sy aingana ilaina vahana amin'io resaka kolikoly io zay? Ny vahaolana dia satria ny fanaovana fandika an-dalàna kolikoly dia resaka toe-tsaina io. Izany fanovana toe-tsaina, fanovana fomba fijery ary fanaovana fandika an-dalàna kolikoly koa dia ao anaty fiarahamonina. Izany hoe ila rafi-piarahamonina izay iainantsika, ilay toe-tsaina izay ananan'ny ankabeazan'ny vahoaka malagasy no mila amboarina, mila ahitsy. Iteny mila averina amin'ny maha-malagasy ny malagasy dia ilay malagasy mandala fihavanana, malagasy mandala fahamarinana. Fa le amin'izao fotoana izao noho ny zava-misy ny ainany tao anatin'izay fotoana lavalava zay hoy aho dia lasa mahazo vahana ilay fanaovana fandika an-dalàna kolikoly. Ka fanabeazana zany no tena vahaolana maharitra. Nefa izay fanabeazana zay dia tsy aomby zay raha toa ka tsy apetraka ihany koa ilay toe-tsaina mankatoa lalàna, ilay toe-tsaina manaja lalàna. Izany toe-tsaina manaja sy mankatoa lalàna zany tsy any amin'ny entina ihany fa indrindra ihany koa any amin'ny mpitondra. Ny mpitondra teneniko eto dia ny mpitondra isan'ambaratonga manomboka any amin'ny faratampony ka hatrany amin'ny farany ambany, manomboka any amin'ny ray aman-dreny ka hatrany amin'ny zaza madinika satria ny ray aman-dreny koa dia mitondra ny ao an-tokantrano, mitondra ny zaza madinika, ny mpanabe mitondra ny mpianatra, ny mpitondra fivavahana mitondra sy mitantana ny olona mpanaraka azy ao anatin'ilay fivavahana izay misy azy. Ka ireo rehetra ireo zany dia manana anjara biriky hoentina avokoa amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena amin'izay fandalàna ny fahamarinana sy ny fahitsiny zay ka fandavana sy tsy fanekena ary indrindra fitoroana ny fandika an-dalàna kolikoly izay irahantsika manaiky fa misy any anatin'ny sehatra rehetra amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny teny ianao hoe resaka hoe fanabeazana teo dia tsy tokony any amin'ny resaka ministeran'ny fanabeazam-pirenena ary ve zany tena miady amin'ilay kolikoly satria fanabeazana no fanabeazana amin'ny ankapobeny eto. Zany hoe ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena araka ny lalàna vaovao moa zany lalàna vao nifidiana farany teo izay manomboka manakay reto manakely eto amintsika amin'izao fotoana izao dia ampidirina ho fandaram-pianarana ny anivon'ny sekoly ny ady amin'ny kolikoly. Mbola amolavola ny votoatiny zany, mbola amolavola ny mpanabe ampitany zany any an-tsekoly any, mbola mety ho lavilavitra ny lalan-kale. Nefa izay no efa nekena fa vahaolana maharitra ary efa tafiditra ao anatin'ny lalàna. Manana andraikitra voalohany amin'izany ny ministeran'ny fanabeazana na ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony raha satria hatrany ihany koa no tokony ampidirana an'ilay izy. Fa kosa le fanabeazana amin'ny ankapobeny indray dia samy tokony andraikitra amin'izany daholo isika rehetra. Zay no nambarako teo hoe ny mpitondra fivavahana manana anjara andraikitra ihany koa amin'ny fanabeazana ny olona. Ny mpitondra firenena isan'ambaratonga manana anjara fanabeazana ihany koa. Ianareo hainao manjery manana anjara goavana ihany koa amin'izay fanabeazana ny olom-pirenena zay satria raha ianareo no miteny dia be baheno fa raha ny ao an-tokantrano dia ny ao an-tokantrano ihany maheno azy. Manam-potoana ihany mantsy ny manafetra ihany ny fotoanantsika eto. Misy afatra ve tianao apetraka amin'ny mpijery antsika amin'ny fiadivana amin'izay kolikoly zay satria nareo amin'ny bianco teninao farany? Ny afatra tiana apetraka amintsika dia izao: ny vitsy mikitrana irery hoy ny fiteny. Ny fandika an-dalàna kolikoly tsy mandeha singany fa misy ny mpanome misy ny mpandray.
za zany a de raisiko samy tompona raikitra daholo na lay mpanome na ny mpandray raha iady amin'io tsika raha iady amin'ny mpanome fotsiny tsika dia mandeha ila ihany iady amin'ny mpandray fotsiny tsika mandeha ila ihany fa kolotsaina tokony apetraka amintsika rehetra zany de ny mpanome andatsy anome a ny mpandray ihany ko mba tsy sanatry angataka na anery ary ny na ampiasa ny antso-jay isan-karazany a amin'ny fitakinany zany fanaovana kolokolo izany dia ny akoatran'izay moa zany a de ny hoe ny mpitondra fanjakana amin'ny ambaratonga rehetra dia samy mba tokony andray ny manandrify azy satria amin'ny mampitondra fanjakana azy zay dia manana didy bebe kokoa izy a raha oharina amin'ny olo-pirenena tsotra de zay zany a ny mpitondra fanjakana sady modely ny olona entina izy a no mpanome na mpanitsy ihany ko ny olona hoentiny a amin'ny fomba fitondran-tena amin'ny tokony hitantanany tsirairay ny zava-misy ao amin'ny sehatra zay misy azy. Isaorana ianao vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao général. Misaotra betsaka. Misaotra betsaka ny Kolo TV ary mbola manantena fiara-miasa faraka ny volazako teo hoe nareo dia manana andraikitra goavana amin'ny fanabeazana ny vahoaka malagasy mba andalana zany kolotsaina mandahy sy tsy manaiky kolokolo izany. Misaotra to. Mpianatra avy any amin'ny faritra no nidina Andalabe teny Ankatso voalohany Antony ny fanomezany eo anivon'ny mpitantana ny trano ho an'ny olona hafa fa tsy ho an'ny mpianatra fanadadiany Iona Saina. Nidina Andalambe ireo mpianatry ny oniversite avy amin'ny faritra Androany nampiseho ny atezerana izy ireo amin'ny tsy fanomezana azy ireo ny efitrano ao Ankatso 1. Efitrano lehibe iray izay nipetrahana dokotera no takian'izy ireo. Tsy nomeny ny tompon'andraikitra nefa ny trano omaly ny alina. Taitra ireo mpianatra noho ny fanamboarana nisy tany toerana. Taoriana hitan'izany no nampietsika ireo mpianatra. Ny tompon'andraikitra ny toerana milaza fa tsy omena ny mpianatra io efitrano io. Ity moa bâtiment administratif hatramin'ny nanorena azy efa tany amin'ny 1962 ka hatramin'izao dia personnel administratif foana ny tompo mipetraka atao personnel administratif tompon'andraikitra. Dia nisy personnel administratif mipetraka farany teo dia efa nasoronay satria efa tsy manan'ilay statut hoe personnel administratif atsony izy. Natao bâtiment administratif mihitsy satria andray andraikitra ety le tompon'andraikitra hipetraka ao fa tsy hoe hipetrahana fotsiny amin'izao. Etsy ankilany miziriziry ireo mpianatra ary milaza fa izy ireo no hipetraka ao. Iroso amin'ny fandravan'ireo efitra azo ary ambina ny toerana raha ny fanazavana. Tsotra ny natao anay. Vao hitrano io tsy lasanay. Tsy maintsy misy gidragidra be eto. Hitrano io efa hitanay fa misy cloison. Ce qui veut dire mpianatra tokony hipetraka amin'ny trano io. Dia raha vao administration mahazo ny trano io tsy maintsy misy zavatra hitsanga eto Ankatso. Io trano io zay manomboka androany tsy maintsy hipetraka ao. Na inona kitrona na inona kitranga. Zay. Mienjandroa araka izany ny tady eo amin'ny rotonta ary ahina ny isian'ny korotany eny toerana. Ny mpitantana tsy hanome ny trano ho an'ny mpianatra. Ireo mpianatra tsy hanaiky raha tsy izy ireo no monina. Tsy vao izao nahitana tranga tahaka izao eny amin'ny tranon'ny mpianatra na eny Ankatso, na eny Ambolokandrina, na eny Ambohipo, na eny Vontovorona. Mampifanolana mpianatra samy mpianatra na ny mpianatra sy ny tompon'andraikitra io resaka trano io. Hatreto anefa tsy misy vahaolana maharitra entin'ny tompon'andraikitra. Ireto farany izay tsy mahafeny fizarana trano isan-taona sy ny fandroan'ireo mpianatra rehefa tonga ny fialan-tsasatra ny anjerimanontolo. Ny mpianatra andaniny mibody ny trano raha toa ka tsy andraikitra izy ireo ny mitantana izany. Sarotra ho an'ny tanàna Antananarivo ny androso noho ny tsy fananana viana mazava eo amin'ny resaka fitantanana sy ny olana eo amin'ny lafin'ny arabola raha ny fanadadiana natao. Vitsy amin'ny vinam-pitantanana no hita hatreto raha toa ka hifarana amin'ny ity taona ity ny fanatanterahana izany fanadadiana Mianta Randrianaivo. Mbola lavitresaka amin'ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo raha ny fanazavan'ny tale jeneraly ny fanajariana ny tany. Betsaka ny tsy mandeha amin'ny laoniny intsony manoloana ny fitombon'ny mponina eto toy ny fanorenana trano tsy manaraka amin'ny fenitra, ao koa ny olana eo amin'ny fifamezivezena. Betsaka ny tsy tanteraka amin'ny vinam-panajariana nataon'ny mpitondra ho an'ny tanàna Antananarivo tato anatin'ny taona maro raha toa ka mifarana amin'ity taona ity ny fotoana nomena anatanterahana izany. Ambany dia ambany ny fanatanterahana le drafi-panajariana mampitandrozona direktera Antananarivo teo aloha. Satria izay voasoratra atao dia vitsy ihany ny tanteraka atao anatin'izay. Ny antony dia izay resaka hoe ny olana tamin'ny fanatanterahana eo ny lafin'ny tany.
lafiny famatsimbola zay ny olatsika teto Madagasikara zany hatramin'izay dia tsy ampy ny politika eto amin'ny resaka fitantanana ny tanàna tany tanàn-dehibe tsy voaro zany reo faritra zay tokony eritrety nanaovana hoe fotodrafitrasany amin'ny orina ka efa nisy lasa nanatoby daholo izy dia rehefa hanao an'ilay fotodrafitrasany resako to tsika dia voatery manao an'ilay fanesorana amin'ny tompony ny zoany eo ambonin'ilay tany expropriation isitsika. Olana eo amin'ny lafiny fitantanana ihany koa no tsy mampandroso ny renivohitra. Ainany tsy fahantanteran'ireo drafim-panajariana maro ho atao noho izany. Raha ny mpivarotra amoron-dalana ohatra, tsy ny fanalana azy ireo no vahaolana voalohany fa ny fanomezana toerana. Sahirana izy zany dia tsisy ny asa dia mivarotra amoron-dalana ny olona dia lasa mifanenjika eto fotsiny tsika ao anatin'izay hoe anjena any amin'ny Analakely dia hoaiza marina moa izy fa tsy maintsy ao anatin'ilay drafim-panajariana ny tanàna amin'ny ankapobeny hijerevana an'izay hoe aiza no misy toerana ahafahana manorina famboronana asy ny bezabe zone industrielle zone commerciale ahafahany olona mety asa aiza ny ahafahana manosika mpandraharaha ho avy amin'izay aiza koa ny ahafahana manao tsena vaovao satria tsy ampy tsony ny tsena amin'izao fotoana izao fa olana ankapobeny ohatr'izay sady manenjika mampiatra lalàna anao ny amoron-dalana no manome vahaolana sy paikady mitombona ohatr'izay dia mety io. Raha tsy aivina ny renivohitra no mampiditra ny roa apatelon'ny Arkarena Faobe eto Madagasikara. Etsekila ny tentina manodidina ny 200 miliara ariary ny teti-bolana natokana hanaovana fotodrafitrasa eto amin'ny renivohitra ny taona lasa. Raha ny zava-misy ankehitriny tsy mivoatra ny tanàna na dia teo aza ny fifandimbiasan'ny mpitondra, tsy misy ny fanavaozana tanteraka ary mbola sarotra ny hatongavana amin'izany raha ny fanadihadiana. Mahatratratra ny amin'ny 3 miliara dolara mahery ny trosan'ny firenena malagasy hatreto. Ny 470 aotra isan-jato amin'io dia aloha amin'ny mpamatsy vola any ivelany avokoa. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena samihafa, tsy ratsy ny fitrosana any ivelany saingy mila fahaizana kosa no mitantana azy. Fa nadadiny izo Rakotondrena. Namoaka noty momba ny resaka trosa sy ny fomba fitantanana ireo famatsim-bola avy any ivelany mahomby sy maharitra sy tompon'andraikitra ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena Club Développement et Éthique na ny CDE tamin'ny voalohany ity volana septambra ity. Mbola mahatratra hatrany amin'ny 3,7 miliara dolara anoany ny trosan'ny Madagasikara raha ity tatitra ity no jerena. Izany hoe 7,3 isan-jaton'ny PIB na ny Arkarena Faobe izany. Ny 4,3 isan-jaton'ireo dia vola aloha any amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany avokoa. Raha ny zava-misy anefa, araka ity fanambarana ity hatrany, tsy mitsaha mikaroka famatsim-bola avy any ivelany ny firenena malagasy, nefa tsy manana stratégie sy politika matipaika. Endrika fotsiny ihany ny PND fa tsy ahitana fanahina politika pampandrosoana. Trosa-panjakana avokoa ny akabeazan'ireo trosa any ivelany ireo. Sakana amin'ny teti-bola-panjakana amin'ny ankapobeny nefa ny fisian'ny trosa amin'ny orinasa-panjakana toy ny jiramasiny ary Madagasikara. Ny tsy fahaiza mitantana no anton'izany, eo ihany koa ny fanodikodinam-bola sy ny fanaovana fitaovana politika ireo orinasa-panjakana ireo. Ho an'ny CDE, mba hisian'ny fitantanana mangarara ireo vola eny anivon'ireo orinasa-panjakana ireo, tokony hisy ny tolo-barotra misokatra na ato anatiny na any ivelany. Izany dia mba ahafahany tahirim-bola-panjakana manara-maso amin'ny kahalalahana ny tombotsoam-panjakana amin'ireo orinasa ireo. Mila ampandraisina anjara amin'ny fampiasana ireo vola ireo ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ny mponina amin'ny alalan'ny fandoavan-ketra no mamerina ireo vola nindramana ireo tsikelikely. Ho an'ny CCOC, fiarahamonim-pirenena izay fantatra amin'ny fanaraha-maso akaikin'ny fampiasam-bola-panjakana, volam-bahoaka ireo vola ampiasain'ny fanjakana ireo. Noho izany, mila hain'ny fanjakana ny mitantana ny vola izay ampindraminy avy any ivelany mba tsy hivily lalana amin'ny tanjona kendrena nanomezana azy ireo famatsim-bola sy fitrosana maro ireo. Tsy mbola izany anefa ny zava-misy eto amintsika raha ny nambaran'ity fiarahamonim-pirenena ity. Tsy hain'ny mpitondra ny mikolokolo ireo efa eo am-pelantanany raha ny nambaran'izy ireo. Laza mifehan'ny fandaniana dia mitrehitra fa tokony matomatotra kokoa ihany isika satria efa sahirana mihitsy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Sahirana ahoana moa zany? Ame ohatra kely anankiray misy tonga francophonie dia hoe anao tsika trano amina toerana, ohatrany hoe ny Antotabena kely na ny amin'ny toerana izay tokony anaovana an'izany dia amin'ilay anaovana an'io trano io dia misy tranom-panjakana harodana satria hoe manana lalana zany ny fanjakana manao an'io zavatra. Hitako mampalahelo ny ohatran'izay satria amiko raha olona mitandrina
mitandrina ny volam-bahoaka dia ny ananana aloha tandrema tsy ariana satria tamin'ny nanao an'ireny trano ireny angamba mety tsika felabe ny tsitrosona ny Madagasikara tamin'ireny tsika dia efa ninam-bola nanao trano fanjakana zany tsy nanan-karena mihitsy zao no zavatra indray dia arodana ny kely ananana anaovana ny zava-baovao zay mbola indramam-bola. Tsotra nefa ny vahaolana maloana izany raha nambaran'ireo fiarahamonim-pirenena ireto ny fahaiza-mitantana, ny tanitandalana, ny fanomezana tamberina andraikitra eny anivon'ny vahoaka ireo ny fototra mba ahatonga ny fitosana tsy ho vesatra ho an'ny firenena iray ary tokony ny fampiasam-bola mamokatra ho an'ny firenena no ampiasaina ny ampaham-betsaka amin'izay fitosana atao. Tamberina foana mila fanjakana matanjaka sa ary mandray andraikitra. Tsika nge manana rena kibony tany reo arena kibony tany regny natao mikajikajy fa betsaka ny anatin'ny fiarahamonim-pirenena milaza an'izany. Ohatra hoe haitsika fotsiny mitantana ny volamena na ny andramena na zay ananatsika rehetrarehetra reny ataovy ny kajikajy fa na tsy miditra ary tsika mety tavavoaka na zany na zany ary mila mitandrina ihany koa satria misy fepetra tsy maintsy arahana daholo ny ao anatin'ny tsirairay avy amin'ireny. Dikan'izany hoe ny tena zava-dehibe zany dia haitsika no za tsy dia tia an'ilay resaka hoe manan-karena ny firenena malagasy, manan-karena izy raha haitsika mitantana azy. Hatreto aloha mibaby ny trosa ataon'ny mpitondra ny vahoaka malagasy sy ny taranaka any aoriana na izany aza tsy misy mangarahara momba ny fitantanana izay trosa izay. Efa vonona ny fikarakarana ilay fampiratiana goavana izay ataon'ny orinasa malagasy maromaro any Japon amin'ny volana Oktobra ho avy izao. Fampiratiana ny kolontsaina malagasy, ny vokatra vita eto Madagasikara ary ny mampiavaka antsika malagasy no entina amin'izany. Ity seho ity moa izay miditra ao anatin'ny andiany varo fanampanazavana. Amin'izao tsika amin'ny teny izao dia orinasa anaky 5 no andeha ho any Japana zany misy karazany maro izy ireo, misy momba ny huile essentielle, misy ny épices, misy ny artisanat de luxe dia misy koa ny resaka tourisme zany ny agence de voyage. Manoloana an'ity etsika izay karakarainy abrok ity zany dia misy fanomanana kely nataonay ho an'ireo délégation nandeha ho any Japana zany eo amin'ny resaka fampianarana momba ny atao hoe culture japonais zany hoe ahoana fomba na ny fomba fiarabana na ny fomba hoentina rehefa hiatrika amina mpandrara japonais dia nanomana 2 andro zany zay ahafahana manampy an'izy ireo hiatrika an'izay dian'izy ireo izay. Ahitana fivoarana hatramin'ny tontolon'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Hitantaratra izany eo amin'ny fifanankalozana ara-bola ataony amin'ny alalan'ny finday na ny mobile banking. Mitomba hatrany moa ireo mpanjifa ary mitomba araka izany ihany koa ny tolotra omen'ireo orinasa tserasera eto Madagasikara. Mioramanitra. Tato anatin'ny enitaona nahitana fiakarana nisan'ny olona mampiasa ny finday ho fitaovana fifanankalozana ara-bola. Efa mahatratra 4 tapitrisa amin'izao fotoana izao ny malagasy manjifa amin'ny alalan'ny finday araka ny antontanisa tamin'ity taona 2024 ity raha iray tsy mahery zany tamin'ny taona 2024. Fifanankalozana ara-bola amin'ny alalan'ny finday eo amin'ireo tambazotra 3 manerana noso ny tolotra vaovao hanamorana ny fifanankalozana. Ho fanamorana ny fandefasana vola nisy ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ireo tambazotra tserasera 3 miasa eto Madagasikara. Dia ny fanamorana ny fandefasana vola ary eo ihany koa ny ataontsika amin'ny teny frantsay hoe sécurisation les transferts satria ny tanjonay fournisseur-na service mobile money amin'izao zany dia ny fampihenana ny fampiasana ny vola taratasy araka ny tenena atao hoe cashless zany amin'ny teny anglisy. Dia zay zany tena hoe tanjona ary ihany koa ny vokatsoa zany entinay amin'ny ho an'ny mpampiasan'ny service mobile money eto Madagasikara. Misy hatrany ny fanaraha-maso amin'ny fifanankalozana ara-bola atao amin'ny alalan'ny finday. Efa fantatra amin'ny aloha ny olona mandray sy mandefa ny vola. Takiana ihany koa ny karapanondrom-pirenena rehefa hanokatra kaonto ny mpanjifa iray. Ny
fomba fiasan'ny opérateur anankitelo moa zany dia efa rehefa manokatra compte mobile money ianao dia tsy maintsy mampiseho karapanondro rehefa ohatra ka andefa volany amina ohatra hoe mivola ho any amin'ny Orange na ho any amin'ny Airtel ianao dia efa tonga dia fantatra hoe irakotana rabenina andefa an'ilay vola satria efa sécurisé efa identifié any amin'ilay opérateur hafa ihany koa ny ilay mpampiasa izay mandefa vola zany noho izany sécurisé tanteraka ny fandefasana vola entre les services mobile money anankitelo ireo. Araka ny fantatra, Madagasikara ny firenena faharoa aty Afrika mampiasa ny fifanankalozana ara-bola amin'ny alalan'ny finday amin'ny tambazotra 307. Efa mahatratra 4 tapitrisa amin'izao fotoana izao ny malagasy manjifa amin'ny alalan'ity tolotra ity. Tsy ahivina mofa tafiditra trano ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ao amin'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra isika amin'ny toy ny hetsika izay karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga fanomezana fampianarana mamaky teny sy manoratra mamaim-poana fa eo ihany koa ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Ho anao izay liana amin'izany aza dia azonao atao ny manantona ny fiobean'ny MMM eny Ankirana. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena kosa indray dia ho tanterahana ny 7 hatramin'ny 1 Oktobra ho avy izao any 10 pointy ny andiany voalohany amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny lalao golf. Fanadidiny Mikael Ramalola. Etsika isan'ny anehoan'ireo mpilalao matianina sy vao niditra amin'ny fanatanjahantena taranja golf ny fiadina tompon-daka Madagasikara andiany voalohany. Ao amin'ny Azora Golf Resto ao 10 pointy no natanterahina izany ny 7 ka hatramin'ny 13 Oktobra ho avy izao. Isa mampiavaka ny kianja ilalaovana ny parcours de 18 tours. Mpilalao maro isaky ny klioba manerana Madagasikara no ifaninana amin'ny taranja maro isan-karazany. Voalohany ity fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara ity izay ho atao eto amintsika. Zava-dehibe dia ireo club 10 izay misy mpilalao golf eto Madagasikara no netany na nanaiky anetana ireo mpilalao ao aminy. Ireo mpilalao ireo dia maro karazana, lahy, vavy, zokiolona ary junior zany. Mivelatra ho an'ireo olona rehetrarehetra ireo ny kilalao, ny compétition zany. Tsy misy famerana. Fa ny ankoatr'izay tsy misy famerana. Ka ny antso ataonay zany dia miantso an'ireo mpilalao golf rehetrarehetra, membre an'ireny club reny mba ho avy andray anjara amin'ilay championnat. Tsara sy mahafinaritra ity taranja ity raha ny fanazavana. Misy fitsipika maro anefa fa ny feno lalao ity ahafahan'ny tsirairay mandresina antsy. Dia ny tena diadavina amin'ilay golf zany kapohana ilay baolina dia izay mahatonga amin'ny isa faran'izay kely indrindra tonga anaty lavaka. Dia misy hoe para 3 zany kapokiny 3 dia anaty lavaka. Izay natao hoe par 3 dia nanao para ilay olona. Fa misy olona kapokiny 2 amin'ny para 3 dia indroa izy dia efa tafiditra dia natao hoe birdie. Dia misy indray mikapoka indray mandeha dia hatrany anaty lavaka. Izay natao hoe troana dia lizy ny halavan'ilay izy araka ny rehetrika teo amin'ny 10 kilometatra mahery eo ka hatrany amin'ny 7 kilometatra ny halavan'ny parcours anankiray zany. Ho atao isan-taona ny hetsika fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara ho atao eto amintsika. Amporosihana ihany koa ireo tanora ilalao ity fanatanjahantena ity. Any 10 pointy araka izany ny fotoana ny 7 hatramin'ny 13 ny volana Oktobra ho avy izao ao amin'ny Azora Golf. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia any Frantsa vehivavy 3 no voasambotra omaly voaroroy tamin'ny rarabo bombe de gaz hita tanaty fiaran'izy ireo tao a Notre-Dame. Iray tamin'izy ireo moa no naratra rehefa nisy ny fivandonana tamin'ny mpitandron'ny filaminana. Fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Tany Bossy Saint-Antoine 30 kilometatra mialan'ny Paris no trangany fampisamborana. Tokony eo tamin'ny 7 omaly, vehivavy 3 no samboro mpitandro ny filaminana. Ny iray tamin'izy ireo no nahitana fitaovam-piadiana tahaka ny antsy ary nandratrana mpitandro ny filaminana iray. Raikitra araka izany ny fampitifirana
tratra ihany izy ireo naratra kosa ny iray raha ny fanazavany ministry ny atany frantsay manodidina ny 7 taona 7 ary 7 taona ireo vehivavy ireo tomponantoka tamin'ny fametrahana gazy anaty fiara tany Notre Dame ary mbola mikonkona asa ratsy indray raha ny fanadihadiana iray tamin'ireo vehivavy voasambotra Inès 7 taona izay efa malaza amin'ny asa ratsy efa tadiavina any an-toerana ity tovovavy ity ary tompon'ny fiara tany Notre Dame de Paris ny farany herinandro lasa teo bonbonne de gaz misa 9 sy tavoahangy gazoil misa 3 no hita tao anatin'io fiara io ratsahivina mbola mitoy ny fanadihadiana olona efatra ihany koa no mbola tanana vonjimaika amin'izao nanokatra fanadihadiana ihany koa ny parquet antiterroriste am Paris. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Iroso amin'ny fitokonana fahoben'ny mpikambana ao anatin'ny sindika ny mpirakitra raha manerana ny nosy nanatevy-daharana azy ireo ihany koa moa ny fivondronana ben'ny sindika ny mpiasa-panjakana malagasy mpianatra avy any amin'ny faritra no nidina Analabe teny Ankatso voalohany androany maraina. Ny fanomezana ny mpitantana ny trano an'ny olo-kafa moa no anton'io fitokonana io. Ahitana fanaparam-pahefana avokoa moa ny akamaroan'ny sehatra rehetra amin'izao fotoana izao manomboka any amin'ny praimony izany ka hatrany amin'ny mpitondra fanjakana ny ohatra avy any ambony any no ataon'ny vahoaka madinika. Dia izay ny mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mame fotoananao amin'ny manaraka indray soavamandry tompoko. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tri sans serment. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soc à vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.